ndao ary sika anao défi indray fantanina kely indray aloha nataony Mikael aloha dia hitady olona io dia fantanina napetraka amin'ilay olona fa tsy mampiasa vatana kely indray aloha aloha ataontsika makaina kely indray aloha fampiasana vatana fa aloha fantanina indray napetratsika amin'ny olona dia hita hoe voavalin'ny zareo ilay sa tsy voavaly dia fantanina aloha izany ho hitanareo miandalana eo fa ndao aloha hitady olona sika dia fantatrareo ilay fantanina hoe inona ilay ho apetraka raikitra ary ndao ary tonga dia hanao défi tsika miaraka aminazy iza ny anarany Yola. iza Yola. Yola oh hafahafa kely ny anarany fa tsara kely ilay izy fantanina ray fotsiny napetraka amindria dia ao anatin'ny 10 secondes indrimo mamaly an'ilay izy izany hoe mandeha ny chrono antsika dia ao anatin'izay indria mamaly rehefa tapitra ilay 10 secondes ao izao ary inona ny zavatra tsy miaina fa mitombo foana ankoatra ny vidy fiainana Tsy miaina fa mitombo foana. ao ary mamaly amin'izay Ny atody. maninona hoe atody Izy tsy miaina fa mitombo foana. Katsasako ilay fanontaniana. izay misy ilay fanontaniana Avy afaka averina kely. inona ny zavatra tsy miaina fa mitombo foana Tsy miaina nefa mitombo foana. tsy hitandry misy Ie. oh tsy hitany olaola izy fa maninona tsy hitandry sarotra be nga ilay fanontaniana vetra Ve. sarotra be ao ary manao kokoa kely ary rehefa tsy nahita ilay valim-panontaniana ingany Coucou. ay papaindry maotsitoa ao ary tonga dia mitoy antsika tovavy any miaraka amintsika iza ny anaranao Karen. Karen hoe malefaka kely ho fiteny Karen fanontaniako amin'ny Karen hoe inona ny zavatra tsy miaina fa mitombo foana ankoatra ny vidim-piainana ao anatin'ny 10 secondes mamaly an'izay ao ary Tsy miaina fa mitombo foana izy fa tsy miaina zany mihitsy ao anaty vidim-piainana izany ilay izy. vidim-piainana tsy isy ka ankoatra an'izay Ponina. ankoatran'izay ankoatran'ny hoe izay ilay izy fa zavatra hafa misy voavaly an'ilay izy nefa zavatra misy aminao ilay izy Dina za. tsy hitanao misy ve Kalo. Amin'ny vatako ve? Amina rehetra manana izany daholo fa nga sarotra be misy ilay fanontaniana Karen sarotra be ve Ie sarotra be ilay. ao ary manao kokoa kely ny olona rehefa tsy voavalinao ilay fanontaniana Daholo ny olona trano. kokoa nareo any an-trano mazotoa Karen ndao ary olona farany sisa nanontaniantsika mino kosa angamba fa voavaliny izy ity iza ny anaranao Lari. Lari ay Lari izao ilay fanontaniana Lari ao anatin'ny 10 secondes ianao mamaly anazy inona ny zavatra mitombo foana fa tsy miaina mihitsy izy amin'olona ankoatra ny vidim-piainana ankoatra ny hoe ponina ankoatra n'izay fa zavatra mitombo foana izy eny amin'olona ny olona rehetra manana an'izay daholo fa izy tsy miaina mihitsy fa mitombo foana izy raikitra ary 10 secondes moa izy teo. Tsy minana diso arany. tsy maninona fa teny ao anatin'ny sainao afaka miteny amin'izay Fitiavana. fitiavana nefa mety miaina mety miakatra Taona. zay le izy zay taona le izy voavaly le fanontaniana dia azony zany 5:00 dia omena anazy zany le izy zay mazotoa Lari Mazotoa. ok nisy nahita ihany le valiny farany mety nareo tana-tokantrano koa zao mety nieritreritra hoe inona marina ary zany zavatra apetraka izany mba tena misy ve zany sa tsy misy fa misy mivaly le izy iny novalin'ny Lari iny le izy dia zay zany iny zany novaly ho anareo zay hoe inona ny zavatra tsy mety miaina fa mitombo foana ny taonantsika tsiraray avy mitombo foana miakatra foana ny taonantsika dia zay azonareo atao ihany koa iny hoe nampianarinareo dia hoe ndao antaniko nareo zay mahavoavaly an'ity dia zao nataontsika dia manao kilalao kely nareo mba fanontaniana kely indray manaraka indray